Faly-miarabantsika tsiraiavindray tratra ity talata maraina ity misaotran'Andriamanitra isika mbola afaka mihoana aminy indray amin'ny anio ity ary aoka fifaliana ho anao hatrany zany ahafahanao mbola mifandray aminy sy manay famindrampony. Indirantsika ny amin'ny mofona anio dia hivavaka isika. Itoko Andriamanitra eo misaotra anao izay satria mena fahafahana indray indray ny fahasoavanao. Tompo tehirizo anay ny zava-dehibe rehetra izay avy aminao ary aoka tsy atoritory izay fa avitra hifahatra tokoa fanangolian'ny devoly sy hanaraka anao. Mitenena ray fa voninkenanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe Jesosy ilay naherin'ny vavaka. Ilay amin'ny Jaona 7:20 manao hoe nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny. Amen. Aleo saratsaina hoe Jesosy Kristy ilay ankofan'ny anjely mitalao am-bavaka. Naherin'ny vavaka izy ny tenin'Andriamanitra nangataka fanampahasoavana hatrany avy ao an-tanany iray ary nahazo hery sy famelomelomana nahafahana mpianatra lesona momba ny toky sy ny fanantenana. Indro anefa izy mandoarika mandoatra ny fanahy ny anatrehany iray eo ambanin'ny tara-pahazavan'ny volana. Dia avy eo ireo ny anjely manara-maso an'ilay mpivavaka marina amin'Andriamanitra misandratra any an-danitra ho antsika ny vavaka ataony. Matetika ny mpianatra no nahita ny Kristy nandohalika ny vavaka tamin'ny fotoritory sy mihetsy ary rehefa nitsangana avy teo ampandohalihana ny tompo inona no hitan'izy ireo teo amin'ny endriny amin'ny sy ny fihetsiny fa avononana hanatanteraka ny adidy sy hiatrika ny fitsapana. Ilain'ny maha olombelona azy ny vavaka. Ilain'ny maha olombelona anao ihany koa noho izany ny vavaka. Mazana no naraha-pitarainana mafy sy fahoripana lalina ny fangatahany teo am-pahitanany tsy fahampiany-pianany. Izay matetika aza ny fakapanany Satana noho ny tsy fahafantarany loza izay manodidina anazy ary matetika izy ireny vao tena hiala amin'ny lalan'ny adidy ho amin'ny lalan'ny diso. Madio tsy misy petina ny fiainan'i Jesosy. Tsy nanaiko lavo ny fakapanany fahavalo izy ary raha sanatria lavitra amin'ny ray monja izy dia ho very ny taranak'olombelona. Tsy misy mahazo an-tsaina ny fijalian'i Kristy eo am-pahitanan'ny Satana mampidoza ny fanahin'ireo izay mitonona ho mpianany sy eo am-pahitanany reto farany izay milefitra tsikelikely mandra-pirodany mandan'ny fanahiny. Ho an'i Kristy dia mihoatra lavitra noho izao tontolo izao ny fanahy anankiray izay very na vela ho ambany vahon'ny Satana. Mahery indrindra ity vavaka Jesosy ity manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko izy ary izao koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy mba hinoana izao tontolo izao fa ianao no naniraka ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny maharay antsika. Aseho pikatsaka sy mpitady ny ondry very Jesosy. Ny fitiavany no manodidina antsika, mamerina antsika ho ambala ary manome tombotsoa antsika dia ny fiarahana mipetraka amin'ny any an-danitra. Aoka ny fomba fanaon'i Kristy, ny fomba fanaontsika mitalao amintsika ry olona tia vavaka Kristy. Aoka ihany koa isika olona tia vavaka hangataka ny hery amin'ilay Andriamanitra iray ka ny fanahy masina ny hanosika antsika mandrakariva ho eo an-tongotry Jesosy. Amen. Vavaka isika. Saotranao indrindra ireo ny amin'izany teninao izany. Saotra ny amin'ny fitiavanao ary aoka tsy ho adinonay fa ao anatin'ny tonom-bavaka ao tokoa izahay. Aoka hananana fifandraisana velona sy mahery eo aminao izahay mba ahafahanay miatrika ny sedra, miatrika ny ratsy ary ahafahanay manana ny fandresena izay avy aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny fanasiana
miaro